Zao dossier atao amintsika zany hoe raha maninona zany amintsika amin'teny zao partirany androany de efa kopinareo lista CIN zany avoakako eo avy eo fa totaly lista CIN zany tokony any amin'ny 3000 any fa ty indray zany ty zao arrondissement Firty arrondissement 6e zany mampiayay mihitsy ny resaka lista électorale satria candidat Tahina Razafinjoelina Gasikara Fensoa dia ny mpiaraka amin'ny monsieur Andriamasinoro zany efa niteny mihitsy ny hoe tsy lasy io mila avoaka ny liste électorale normalement nge za manao ordonnance zany tsy maintsy eo le olona tsy maintsy mijoro eo zany hoe tokony ahita raha mirégulariser olona zato izy tokony misy olona zato miaraka amin'le olona manao an'le ordonnance amin'ny régulariser azy ampidirina azy amin'ny liste mety manirana seny iny ianao za fa manahirana anaiky io ny fomba iasana hoe fa maninona zavatra iraisana ikambanana no misy mikatotrano ohatr' zany ny information ka ny anahy miteniko dia tsotra fotsiny hoe raha matahotra ianareo anjany zavatra teneninareo zany dia aleo alalaka dia jereva ny transparence nanao ampamoaka i Fleury Rakotomalala tao amin'ny page Facebook ny taoriny aiay izay napetraka ireo candidat mpilatsako fidina eto Antananarivo renivohitra toy ny Tahina Razafinjoelina Gasikara Fensoa sy Indrina Razanamasy tao amin'ny fandaharana Donakafo ny Analakely tao amin'ny TV Plus Madagasikara ny aiay ny mety isiny alabato amin'ity fifidianana be ny tanàna ity tsy ireo candidat telo ireo ihany no miaiay amin'ity fa maro toy ny Andriamatoa Rivo Rakotovao Toavina Ralambomahay Jean-Jacques Ratsetson sy ny maro hafa nanambary Fleury Rakotomalala tao amin'ny direct zay nataony fa efa ampelantanany ny dossier rehetra indrindra fa lista ireo nampidirina voatsy ela tao anatin'ny listy mpifidianana ny lista hitantsika amin'ity sary ity dia lista ao amin'ny boriboritany fahaenina ny tena matsikaiky amin'ny reto lista reto dia saika mpitandro filaminana ambanimbany grade reny no nampidirina tao anaty lista tsy ny mpitandro filaminana irery ihany fa nampidirina tao hatramin'ny vady amanjanana entina ampiakarana ny lista ny mpifidy misy ihany koa listy ireo avy amin'ny faritra hafa nampidirina tao anatin'ity listy ny boriboritany fahaenina ity toy ny avy any Mahajanga, Toliara, Morondava sy ny maro hafa arak'izany hoy Fleury Rakotomalala ity fifidianana be ny tanàna ity dia fifidianana efa vita calcul efa vita hatramin'ny résultat dossier atao amintsika zany hoe raha maninona zany amintsika amin'teny zao partirany androany de efa kopinareo lista CIN zany avoakako eo avy eo fa totaly lista CIN zany tokony any amin'ny 3000 any fa ty indray zany ty zao arrondissement Firty arrondissement 6e zany izy moa ny député any amin'ny 6e arrondissement misy 5e koa ty de misy 4e koa ty fa matatratra any amin'ny 540 demandes d'ordonnance par arrondissement zany hoe raha 6 arrondissement zany de efa mahatratratra any amin'ny raha ohatra tianareo fantatra de paratra any amin'ny 3000 ny candidat voix zany ny candidat anankiray tsy kotina zany ny ramborazina urne sy ny karazany raha tokony ho fantatrareo zao zavatra teneniko anareo efa vita kajy anoany ny résultat ny fifidianana 3245 zany sasany arty avy any Mahajanga avy any Morondava avy any Toliara sasany avy any amin'ny Escapa Raivato Andriambolatina Faniry Andriandimbiasina Rina Arma Medvin io zany tsy le vata miaramila io fotsiny fa fianakaviany mihitsy raha Jameson Daniel Mamtina Mamjanahary Mamtia Janahary ary io le grady ambanimbany foana GPAC GP2C Romille Etienne
ho antsika zay mahatsikaritra sy mpanaraka ankaiky ny fiainam-pirenena dia ny avy amin'ny fanoherana irery ihany no mitaky ny amoahana lisy mpifidianana mba hisiny mangarara fa tsy miasa saina amin'izany kosa ny mpoma fitondrana. Efa niresaka tamin'ny mpanao gazety mivantana i Andriamatoa Rivorakotovao kandida ho ben'ny tanànan'ny Mahajanga manoloana ny aiai ny mety hisiny alabato amin'ity fanokafana lisy mpifidianana indray mandeha ity. Ekena ho izy fa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ity fa ny mampetraka aiai dia zao 10 andro mialohan'ny fifidianana no akatona ny fanomezana alalana mampiditra olona ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ohatrany hoe misy tetika maloto, ohatrany hoe misy isa tratrarina ao anatin'izany. Ankoatr'izay, mampitombo ny aiai ny fomba fiasan'ny CENI izay mikatotrano tsy manazava ny toe-java-misy ankehitriny. Marihana fa androany no farany fampidirana anaran'ny olom-pirenena ao anatin'ny lisy mpifidianana. Zany ary mametraka aiai. Misy tanjona ve napetraky ny CENI zany hoe tsy maintsy mahavita ordonnance ohatr'izao ny olona. Ekeko le article 42 tsisy olana amiko. Tena ekeko misy le hevitra fototra fa mifanatanterahana azy zany mapetraka aiai. Mametraka aiai mihitsy satria Madagasikara ny tsy tanàn-dehibe rery. Dia ahoana zany anaovana zany? 10 andro ve alohan'ny fifidianana vao midina zany ny lista vaovao. Dia mba ahoana ny hijerevan'ny tsirairay an'izany? Zay ny lazaiko hoe maninona akaitsika ny manasavitra zavatra toy izany. Raha tsy hoe misy zavatra tanjona napetraka tao izay tsy nolazaina. Hoe tsy maintsy mahatratra an'izao tsika ny lista additif dia zavatra avy zay. Raha zay mantsy izy dia lasa mamperitreritra bebe kokoa. Dia mety manahirana CENI ny ianao an'izany fa manahirana anaiky io ny fomba hiasana hoe fa maninona zavatra iraisana ikambanana no misy mikatotrano ohatr'izany ny information. Dia mba tonga olona metraka fantahiny dia amiko izao anjaran'ny CENI tokony manazava bebe koa hoe ore olona tsika raha naminokatra an'io no ny article 42 iny dia hanenjika tsika ohatra hoe 3 millions de dia amin'izay fantatra hoe aiza ary zany akoatran'ilay hoe tena teknika mihitsy hoe efa tokony arrêté ny olona ny nombre de bureau de vote sy ny toerana sy ny bureau de vote dia le 5 na le 6 ve zany vao hiparitaka hoe mitombo indray nareo Majunga fa nitombo an'izao ny isainy ihany. Tsy candidat Rivorakotovao ihany no miaiai eny na dia mpanaraka toerana politika azy toy ny Toavina Ralambomahay. Raha ny amin'ny manokana dia manohana ny fitakirana izay ataon'ireo candidat maromaro ny tokony hamoahana ny lisy mpifidianana mba hisiny mangarara mba hafantarana hoe iza no nandeha nifidy iza avy ireo anatin'ny lisy mpifidianana. Ankoatr'izay mba hiarovana ny vaton'ny tsirairay dia tokony hitsangana ny mpanaradian'ny candidat mpifaninana rehetra hiaro ny vato tsy ho veraverain'olona. Mampiayay mihitsy ny resaka lisy électorale satria ny candidat Tahina Razafinjoelina Gasikara Fensoa dia ny mpiaraka amin'ny monsieur Andriamasinoro zany efa niteny mihitsy hoe tsy lasy io mila avoaka ny liste électorale amin'ny 11 décembre mba hafantarana hoe izy daholo mifidy satria atahorana mihitsy ireny ordonnance marobe reny atahorana ifangaro ny ouverture ny lalina amin'izao dia tokony fantatra daholo hoe iza no mpifidy eto Antananarivo tokony eo amin'ny 700,000 latsaka kely eo le izy dia raha miakatra be le izy dia tena mampatahotra mihitsy. Zavatra tokony atao zany dia hoe ny pomba ny candidat tsirairay tokony mitsangana tokony mijoro dia mijery isaky mifokotany hoe iza daholo nefa tena mpifidy ato mba hafantarana hoe iza daholo no mpifidy vaovao tapotapoka teo. Organisation be mihitsy zany na fifandarana ngeda be mihitsy kanefa mila atao raha tsy zany very fotsiny ny hery na totona atao anatin'ny fampielezan-kevitra na 200 andro. Tsy vitan'ny candidat irery intsony le izy fa tena miantso ny olom-pirenena tsirairay mihitsy marina fa somary makafy taona zany marina fa sahirana ny olona fa 10 taona ny lalovina eto 10 taona no etrehantsika eto. Nivoy resaka aiainy ihany koa i Jean-Jacques Ratsetson avy eo amin'ny collectif-ny Malagasy. Mampitombo ny aiai no izy ny fampidirana ireo anaran'olona ao anatin'ny lisy mpifidianana nefa tsy fantatra mazava hoe iza na aiza ireo olona nampidirana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Raha tokony ho izy hoy Jean-Jacques Ratsetson raha ny olona zato no ampidirana ao anaty listra tokony ho présent eo ireo olona zato fa tsy hoe olona zato no ampidirana ao anaty listra dia olona roa ihany no hitatazana ka lasa mampitombo ny aiai ny mety isiny halabato izany rehetra zany. Le olona raha tsy voatery mandeha misoratra akory fa miteny izy hoe zay mahazo kara-panondro vaovao rehetrarehetra tafiditra automatika ao anatin'ny lisy mpifidianana. Tsy tokony isy zany olona androany mbola anaovana régularisation raha le olona le ankizy tonga taona 20 taona. Le olona tsy nanana hatrany amboalohany dia le hoe mila anaovana ordonnance sy ny sisa isaky ny fifidianana ve dia zay foana ny resahany eto
fangatsy efa vita izy zay raha makany amin'ny oveka nge olona ray roa nge izy ny eto Antananarivo no tokony hanao an'izay nefa zao misy BDB olom-panjakana mitatitra lista olona BDB anaovana ordonnance ampidirina amin'ny liste électorale le olona nefa tsy hita maso normalement nge za manao ordonnance zany tsy maintsy eo le olona tsy maintsy mijoro eo zany hoe tokony ahita raha mirégulariser olona zato izy tokony misy olona zato miaraka amin'le olona manao an'le ordonnance mirégulariser azy ampidirina azy amin'ny liste fa io mahagaga dia zao efa ho herinandro sisa ny fifidianana nahoana mbola misy régularisation zao tonga any ampotitsofiny pomba ny fitondrana na avy eo amin'ny loko volomboasary reto ahiahy ny fanoherana ireto raha ny fahitany toe-java-misy dia hita taratra fa miahiahy ny mpanao ratsy ireo avy amin'ny fanoherana no tena mpangala-bato ary manana profo amin'izany Ilanto Rakotomanga ary vavolombelona amin'izany izy tsy miteniteny fahatany izy fa manana profo antsary sy oronan-tsary izy fanampin'izay efa betsaka ankehitriny ny mpivondrona ao amin'ny team ohatra efa niova fo ary efa nasahy ny joro vavolombelona fa tena nisy tokoa ny fividianana vato no karamaina andatsabato ny ankabetsan'ireo olona niova fo araka ny fijoroana vavolombelona izay nataon'izy ireo hoy ity solombavambahoaka Ilanto Rakotomanga ity midika izany ho izy fa ny avy amin'ny fanoherana no tena mpangala-bato ka tsy mahagaga raha mahana ny mpanao ratsy zahako manokana dia tena témoin satria mbola tsy ampy firy volana zay no nandeha ny fifidianana no vita ny fifidianana solombavambahoaka témoin satria maninona samy manana ny ady hoentiny miatrika an'izany fifidianana zany ny olona rehetrarehetra fa teny anareo fa nanana proof BDB zay izay vidéo sy ny rehetrarehetra fa tsy avaty aminay no olona manao an'izany fa le hoe mana ny mpanao ratsy dia avoaka n'le feo mba ahafahan'ny olona mivilana zany amin'ny fijery fa amin'ity dia tena hoe ho strict mihitsiny amin'ny resaka fandatsaham-bato ay mahatsapy zay vo zay teo satria tsy napozina hoe ayve ka tena hoe afaka manao an'izany ny olona ary PDB ny team izay niova fo izay nijoro vavolombelona hoe zahay dia namena vola ny karamaina ny team andeha androtrabato misy zany any anatina vidéo sy ny karazana ka okare tsy hovezivezena amin'izany ny olona fa aleo ny olona anana safidina zareo manko ny tena nisy amin'ny teny azavidiana ny olona zay tompoko dia tsy mividy olona hita taratra ankehitriny fa matahotra ny avy amin'ny fanoherana matahotra ny tsy olany matahotra ny orisy na dia matahotra orisy aza izy ireo dia efa fantatra mazava fa orisy amin'ny alalan'ny latsabato ireto avy amin'ny fanoherana ireto ho Ilanto Rakotomanga na dia aza zany rehetra zany manome alalana malalaka an'ireo avy amin'ny fanoherana izay matahotra ny medisina labato Ilanto Rakotomanga hitaky ny mangarahara raha ilaina hitaky ny tena zava-misy hitaky ny marina rehetra mahakasika ny fifidianana fa ny vahoaka ho izy dia hitsara amin'ny alalan'ny alabato oka azava amin'rehetra izay nanamafy ity solombavambahoaka ity fa ny rehetra dia efa mahatsikaritra fa tena lina dia lina tokoa amin'ny fampandrosoana izay entin'ny fitoram-panjakana ankehitriny ekena ho izy fa misy lesoka maro toy ny délestage sy ny sisa fa kosa efa hitany rehetra ny ezaka ataon'ny fitondrana ankehitriny ary zay zavatra izay no mandresy lahatra ny vahoaka ifidy azy ireo ka ny anahy miteniko dia tsotra fotsiny hoe raha matahotra ianareo anjany zavatra teneninareo izany dia aleo alalaka dia jerevo ny transparence jerevo ny marina rehetrarehetra ao anatiny afaka manao vérification tsika afaka manao rehetrarehetra tsika fa azadino fa manara-maso daholo ny vahoaka rehetrarehetra na ny partisan ny mpanohatra na ny partisan ny ato anatiny dia aleo andeha ilay fifidianana fa tsy sanatria hoe misy faharesenana ny any amin'izareo moa tsy maintsy ho resy dia rehefa avy eo izy andeha hikorotana indray satria zao non raha mahita ianareo ny olona dia te andeha ho any amin'ny fampandrosoana marina fa misy ny lesoka marina fa misy ny délestage marina fa misy ny olana izay misy fa hitan'ny olona hoe miezaka ary manao ny fitondram-panjakana ary ity candidat hoentina ity ihany koa dia olona faran'izay vonona
amin'izany fampandronana Antananarivo zany. Itampamarana dia zao araka naratsika teo dia nisy ampamoaka zay navoaka ny Fleury Rakotomalala tao amin'ny page Facebook izay mety ampirongatra ny Alabato. Efa iarany rehetra mahita fa miayay ny candidat mpifaninana amin'ny volomboasary ny avy amin'ny fanoherana rano marimarina kokoa ka rariny dia rariny izy ireo raha mitaky ny amoana ny lisy mpifidianana mba isiny mangarara mba hafantarana hoe iza no nandeha fidy izavy ireo matoto ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ho antsika zay nanaraka tsara tsy nitaky ny isiny mangarara ny avy ao amin'ny Irmara na avy ao amin'ny antoko politika volomboasary fa ny azy ireo dia ambony ny fatokintena ny mety ho tafapetraka eo amin'ny toerany be ny tanàna. Araka izany dia misy baraingo ngeza be fonosiny zaretra zany fa ho aratsika miandalana eto ny mety ho tointiry toedra raha ity ary zay koa mamarina video tsika androany azadino misabone sy manisy amin'ny video tsika amin'ny manaraka indray.